Molo amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany dia herinandro merikely io sisa dia sokatra etsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny hetsika foire internationale de Madagascar andia ny faharoa ambin'ny folo. Misy indrindra ary ny fanentana mikasika indrindra ity hetsika ity. Araka ny hitantsika atoriana kanto dia iresaka mikasika ny foire internationale de Madagascar tsika na ny tsena iraisam-pirenena eto Madagascar andia ny faharoa ambin'ny folo izy ity izay manomboka ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo ny volana May fito ambin'ny folo sy roa arivo avy izao ery amin'ny zone Forelo Tanjombato ihany ny misy anazy dia entanintsika tsirairay any tokantrano avy any mba ho tonga hitsidika an'izay foire internationale de Madagascar izay. Mariana etona fa ny mpandrara eto Madagascar dia efa miantsehatra amin'ny resaka tsena iraisam-pirenena fa tsy mianina fotsiny amin'ny resaka tsena anatiny izany. Izay indrindra ary nisongadina mandritra an'io hetsika faharoa ambin'ny folo io dia manantena antsika rehetrarehetra ho tonga sy hitsidika an'izany.